Vary miisa 17 gony milanja 5 taona sasany miampy kobahaina 2 fonosana no natolotry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny BNGRC ny talata 2 febroary 2022 vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia ny ONG KFHI Korea Food for the Hungry International fikambanana tsy miankina koreana efa niasa teto Madagasikara nanomboka ny taona 2022 ary efa niara-niasa tamin'ny ministeran'ny fambolena indrindra koa tamin'ny ady amin'ny famorona ny Nigeria tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. O tolotanana vonjirano vaky no hon'ny loza voajanahary niatra teto amin'ny firenena moa no antony izao fanolorana izao ka homariky ny nandraisan'ny BNGRC izany dia natolotra izy ireo ihany koa ny takelaka fanamarinana ho setran'izay. Manolorana ny fankasitrahana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-monina aminy singa antsika manokana eto ny ONG Korea Food of the Hungry International izay nanatitra reto fanampiana vonjirano vaky ho an'ireo mpiara-belona amintsika izay tratrany tondradrano nandritra ireny fotoana fahabetsahany orana ireny teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra maromaro manerana Madagasikara. Ho setran'izany homariky ny ofisialy fa voarainy eto amin'ny BNGRC ireo fanampiana ireo ary ho fankasitrahana ireo malala tanana